misy fanonganam-panjakana dia rehefa nitsangana ilay fitondrana vaovao mpanongana zany a dia nilaza avy hatrany fa tsisy irotsaka ao anaty irotsaka ho fidina zareo dia tonga dia nanaiky avy hatrany dia be deaibe no manontany Andriamatoa Andry Rajoelina fa hilasaka ihany ve Andry Rajoelina sa tsy hilasaka amin'izay fifidianana ho avy indrindra moa zany fa fifidianana filoham-pirenena io a resaka filatsahana io dia be deaibe no mametraka fanontaniana satria moa tsy mety tonga dia anaiky ny communauté internationale hoe za tsy hilatsaka ho ianao Andry Rajoelina dia tonga dia mivada olo ny olana fa tsy anaiky ny communauté tsy mitovy zany mbola ao anatin'ny zavatra dinihana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany hoe zay ny tenaiko hoe tsy maintsy aka amin'ny fanapa-kevitra ny izahay rehefa tonga ny farany volana fa mikasika an'le filatsahana teo ijoara voatsika le tsotra tanao tsara angambany fa tamin'izany latsaka ho be ny tanàna dia nasaiko ny nanomana sy ny karakara ny mpiara-miasa sy ny namana rehetra zay niaraka tamiko a hoe latsaka be ny tanàna ny tenako fa osy za mantsy an'izy ireo hoe alohatsika din'izao tsy famimetsiny raha ohatra ka tonga ny fametrahana ny taratasy atota taratasy rehetra ametrahana hoe ho candidat ka tsy ametraka zay amin'io efa manomana fa tsy tiako nareo a hoe tsy afantatra an'izay fa rehefa ametraka niny antota taratasy iny a hoe ilatsaka ho be ny tanàna dia olany antika an'izay ny zavatra ataoko dia ny hoe eo anatin'izay zany na fitantanana firenena dia raha eo amin'ny fifaninanana raha ohatra nametraka ny filatsahana ho be ny tanàna tokoa dia efa fantatro ary efa tsapako fa andresy ary tsy maintsy andresy raha ny fifaninanana ny olazaina ka zao zany mbola tsy fotoanany amalinany hoe filatsahana na tsia satria mbola misy dingana maromaro manomboly ianao zany misy fleur andrasanao zany hoe milatsaka avany hoe olany ahko a ilatsaka na hoe toatsy olany zany a dia tsy ilatsaka rehefa tonga ny fotoana doara vozanahary rehefa tonga ny fotoana hoe ametraka ny dossier de candidature dia olany ny dikan'izay raha tsy mametraka zany ary io a ny zavatra nampianarana anay dia hoe raha vo ny zavatra misy risque be loatra dia aleo mieritreritra sy misitaka mitovitovy tamin'ny zafady anika vejety mitovitovy tamin'ny Andriamatoa Ravalomanana any zany rehefa tsy voalohany dia farany rehefa tsy voalohany a dia aleoko farany ozy izy misy itovizana any zany nareo mianaka ny fitovizana aloha tsy fantatro hoe fa za dia olona tia miezaka ary tsy mazaka ihany koa ny tsy fahombiazana ary ny zavatra ny fitantanana firenena za dia hitako fa betsaka ny zavatra tokony atao eto amin'ity firenentsika ity a betsaka ny zavatra tokony ataotsika mba amahany fangirifiriny malagasy rehetrarehetra ary ny zavatra tena lahara-pamena ho dia tsy ny fahefana fa indrindra ny réussite na ny afahana mamoaka ny zavatra rehetrarehetra zay ho atao fa ny tena goavana elako sy ny anika vatozakely fa misy filidité tiako atoavana mantsy amin'izay tsy mivazoazy any teny hoe misy itovizana nareo sy Ravalomanana fa ny teny itovizanareo sy Ravalomanana dia samy merina to voailika ilay olona anakiroa nitondra teo reo dideratsiraka zavy tena misy miresaka an'izany amin'izao fotoana izao ahoana ny fomba malinao an'izay ndreo matoa Andry Rajoelina io anareo anakiroa sisa no ifandamina zany a Ravalomanana sy Rajoelina tanam-pidohana angambany a raha ohatra ka nanao ny tolona sy ny fitakiny tsy misy an'izany fijerena foko na fiaviany zany ary eto dia amin'ny teny fa malagasy dia iray ihany iray tsy mivaky ary za dia nanao fitetezam-paritra maro fa tsy misy zany hoe fanavakavahana zany misy ny mieritreritra fa olombitsy fa tsy ny olona rehetrarehetra ary raha mikasika hoe ny famahana ny olana ankehitriny a dia tsy misimisy any ny faniliana ny ireo filoham-pirenena ray aman-dreny teo aloha fa raha ohatra ka ho ajoro ny gouvernemanta raha tanteraka tokoa ane izany dia mandray anjareo ny olona izy ireo somary iroso kely Andriamatoa président ianao moa zany ndeha atao hoe teo amin'ny fitondrana io nandritra ny herintaona
tsy mbola voafahany olana mbola mikatso amin'izao fotoana izao misy tepoka anankiray tena manaratsendrika be ilay fitondrana hoentinao Andriamatoa Andry Rajoelina menimenina ny olona amin'ny fiasan'ilay gouvernement somary iverena kely mandesa tsy mandeha ny gouvernement amin'izao fotoana izao raha tsy resaka fa tsy ny hoe ny insécurité izay eran'ny tanàna ankoatrany hoe asan-dalo any ambanivohitra ny tena zava-doza indrindra hoe mameno paosy ny ministra sy ny mpikambana ao anivon'ny HT efa nisy fanapa-kevitra ve no raisinao mikasika an'izany ianao teo aloha nilaza hoe hitondrana inspection ny ministera isanisany anisany koa fanapa-kevitra nyraisinao hoe ahena kely ny dépense eny anivon'ny ministera nefa mbola eny hoe mangalatra ihany ny ministra ampikambana ao anivon'ny HT inona ny azonao ambara mikasika an'izay androany io aloha dia isaky ny misy ny fiovan'ny mpitatana na lany amin'ny fividianana madio aza dia misy foana indrindra raha ohatra hoe miresaka ianao aloha raisiko hatrany amin'ny voalohany le izy ny resaka insécurité misy ny fitaovam-piadiana betsaka ny very zany efa tany amin'ny andro ny tsiranany zany ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany maka ny rapport dia be dia be foana ny insécurité eo amin'le fimpitoana andraisan'le filoha vaovao ny tena hoe ahafahany misahana ny fitantanana manerana ny Madagasikara sy ny machine administratif rehetrarehetra dia misy zay ary betsaka ihany koa ny manararotra indrindra moa amin'ny resaka tetezamita ohatr' zao dia marina mihitsy ny tenenao ary hitsapanay ny zany ary betsaka ny fepetra ifanyraisinay toy ny hoe tsy fahafahan'ny ministra mivoaka makany ivelany amin'ny volam-panjakana zany rehefa fepetra ny raisiny toy ny hoe tsy afaka manao engagement mihoatra ny 1 milliard de francs malgache ny ministra tsirairay avy fa tokony maka ny avalina ny prime ministre sy ny tena koa zay vao afaka atao zany mba ahafahana mofehan'izay zavatra rehetrarehetra zay betsaka ny zavatra feo mandeha betsaka mitombona misy ny tsy marina fa ao anatin'izay dia eo ihany koa nefany mifanararotana isaky ny ambaratongany ary ekena tsy misy zavatra tonga lafatra fa misy zany ary ekeny zany tsy teny hoe tena lafatra be na tena iny ty gouvernement tya fa dia zany moa dia asa andro manalina ataonay ary tandrovanay ary tsy ekenay mihitsy ny fisininy zany zavatra hoe araky ny lazainao tao hoe mifaminona posy satria zavatra io fitiavam-bola diso tafahoatra io dia hitako fa manimba ny olona ary tsy fahazakana ny fahifana ihany koa dia manimba ny olona satria ny zavatra irina na ny riko na ny tenako manokana dia mba hoe hiatapinaritra ny vahoaka malagasy ray manontolo ary tsy misy raha ny tenako aloha dia tsy maniry mihitsy hoe sanatria ny vavaladin'lela hoe ny olona tanjaka indrindra eto Madagasikara ary zay no zavatra teneniko na hoe anakarena indrindra eto Madagasikara zavatra ny dedaviny vahoaka zao dia mifilaminana ary indrindra mba hatonga ny filaminana sy ny paix sociale mba anjaka eto amintsika ka zay ny zavatra rehetrarehetra dia efa misy fepetra efa nyraisinay manoloana ny zavatra efa nlazainy hoe voatantana tsara zany ara-dalàna ilay fanjakana ve Andriamatoa président misy nametraka fanontaniana mantsy hoe mbola vitanao ihany ve izy ty sa ahoana ny zavatra tsy hoe rehefa tsy miteny akory izay dia tsy voatantana ny firenena hitanareo fa betsaka angamba ny ezaka natao koa ne misy ary betsaka marina tsy afaka manao zavatra betsaka ao anatin'izany fitondrana tetezamity zany fa betsaka ny teny ohatra tamin'ny heritaona hoe tsy voalony ka raha mampiasa mpanjakana tsy ho vitsy ho fifidianan'io hoe betsaka fa betsaka ihany koa ny olona manao ny asany araky ny tokony ho izy fa misy ny ambaratonga ny olona samihafa manararoatra satria dia mieritreritra hoe tetezamity tia rehefa vita ny tetezamita dia tsy hoetintsony fa raha ho an-tenanay manokana dia ny zay asoan'ny firenena sy ny vahaolana ho an'ny firenena no jerevana ary marina fa dia zay dia miasa andro amanalina mijery hoe ahoana ny amoahana an'ity firenena ity ary ny afaka lazaiko dia ny hoe miodina sy mandeha ny fitantanana ny firenena zavatra indrokely fotsiny dia manjaka loatra ny demokrasia ka manao ny ataony dolo ny rehetra miteny dolo zay te hiteny ary mitsikera dolo zay te hitsikera ary manararoatra
manapatra amin'ny fahifanananany ny sasatsasany misy zany ie manjaka loatra nefa ny misy mahita endrikely any kosa aloha président hoe mbojatovy zao nakatona nefa hoe kianjan'ny démocratie zay manao fihetsiketsehana dia efa feno miaramila eraky ny tanàna mandrava n'le izy ny sisa tsy fantatro tena dizy nefa endrika na démocratie zany ataoko angamba fahitanako angamba ny hetsika maro nahazo ny alalana anao zavatra eny amin'ny